oke tsy idirika ambony latabatra boribory inona zavatra angatahana zareo raha vao ny CENI raha vao ny ACC andolo teteza mita au détriment na eo anatrehany favoazany vahoaka malagasy iray manontolo tsy ekeko zany raha ny tena faniriko dia miaraka amin'ireo 1.7 reo mangataka ny latabatra boribory fa iza moa tsy manaiky eo tsy manaiky eto ne dia numéro 3 ihany tsy manaiky za dia mampanantena barazanona rehefa izano na ny filohan'ny repoblika dia hijery an'izay tsika ao anatiny kilona la politika hijerentsika miadany zany am'saina raha nanaraka tsara ny fandaharana ady hevitra kandida ho filoham-pirenena omaly isika dia hita miariary ny tsy fitoviany politika izay kasain'izy ireo apetraka anatsarana ny fiainan'ny malagasy anatsarana ny hoavin'ny Madagasikara. Lohahevitra maro no niresahana tao fa ny fantohantsika amin'ity vidéo ity ny tsy fitoviany politika n'izy ireo amin'ny famahana olana crise politika eto amintsika. Ho an'ny kandida Sitiny Randrianasolony aiko mazava ny azy latabatra boribory ihany no vahaolana. Ho an'ny kandida Saint-Jean Daniel crise politika ihany no vahaolana amahana izany. Ho an'ny kandida Andry Nirina Rajoelina kosa fifidianana ihany no vahaolana. Tsy momikevitra amin'ny latabatra boribory na koa fifampiresahana. Ndao aratsika kaiky ity ady hevitry ny kandida filohan'ny repoblika ity. Mizara roa ny fomba fijerin'olona mahakasika ny raharaha politika ankehitriny na olon-tsotra io na ny mpanao politika. Ao ny milaza fa efa crise politika zao zava-mitranga rehetra eto amin'ny tanintsika izao. Fanohitra amin'izay kosa ao ny mahita fa tsy mbola crise politika zao iainan'ny Madagasikara zao. Manoloan'izany rehetra izany dia nametraka fanontaniana ny mpanao gazety hoe rehefa lany filoham-pirenena ray amin'izy telo inona no atao mba hamerenana amin'ny laoniny indray ny fifampitokisana sy tsy fitovian-kevitra. Ho an'ny kandida Andry Nirina Rajoelina manokana aleo andeha fifidianana satria zao efa leo crise ny vahoaka malagasy, efa leo raha latsaka ny vahoaka malagasy. Enina dia tena ny manokana aza leo crise politika. Nilaza ihany koa ny kandida Larina fahatelo tsy tiana atao sorona ny vahoaka malagasy, tsy tiany vononvonoana fahatany ny vahoaka izay tsy manantsiny. Aleo ny lavitra ny mieritreritra ny tena ny atao sorona maty ho an'ny tanindrazana toy izay ny vahoaka malagasy maro anisa. Nandalo crise betsaka na ma-crise ary raha misy ny olona tsy te ahita ny fifandonan'ny malagasy dia izany voalohany. Zao zavatra fazeko anao raha matotsika nisy ny fitakiana ireo solombavam-bahoaka tamin'ny 2018 ny antony anie dia tsotra ny fanakanana any Andriamatoa Ravalomanana sy ny tenako tsy rotsaka ho vidiana. Ny fanovana ny lalahy-pividianana mampizotra makany amin'izay. Zay ny tonga anay nitambatra hoe tsy ekenay no ento fanikliana candidat. Fa ozy izy za tamin'ny communauté internationale hoe hitanareo ve mizavatra mitranga any Côte d'Ivoire 3000 na nisy ny olona maty any. Za tsy tiako sakrifiena mihitsy ny vahoaka malagasy. Zay ny teneniko hoe aleoko ny tenako no atao sakrifisy na sorona tsy milatsaka ho filoham-pirenena toy izay ny vahoaka malagasy. Zay ny zavatra tsara ho fantatsika izany. Nilaza ihany koa izy fa misy amin'ireny mpitarika vahoaka midina an-dalambe ireny efa filoham-pirenena teo aloha. Misy ihany koa efa ministra sy nanandraikitra maro hafa teto amin'ny firenena. Tsy modely ny zavatra ohatr' izany. Tsy azo atao ny mitondra vahoaka amin'ny tsy ara-dalàna. Tsy nahafa-pon'ny mpanao gazety ny valin'ny tenin'ny kandida Larina fahatelo. Voatery tsy maintsy naverina ny ray ny fanontaniana. Inona ny vahaolana aroso manoloana ny crise politika sy ny tsy fitovian-kevitra eto amin'ny firenena. Tsy dia nisy fivahana firy ny valin'ny tenin'ny kandida Larina fahatelo. Amin'ny manokana tsy misy afa-tsy ny fifidianana. Aleo andeha ny fifidianana dia aorian'izay mametraka ny fampihavanam-pirenena ary vonin'izy ametraka ny ministeran'ny fampihavanam-pirenena satria tsy tia niverina intsony ny fanonganam-panjakana tamin'ny 92 sy 2009. Oui, ny fanontaniana Andriamatoa Rajoelina dia hoe oui, mijanona ny chrono rehefa miteny. Ya, ny fanontaniana Andriamatoa Rajoelina dia hoe inona no eritreretinao atao
mba hiverena ny fifandraisana sy ny filaminana sy ny fitoniana rehefa vita ny fifidianana raha satria misy le tsy fitovikevitra amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy apetraka aloha mantsy le contexte azonao fotoana kolany fa tsy maintsy apetraka le contexte hoe aitsika ny miainga ary inona ny zavatra atongavantsika ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra. Ny anazy zany ny zavatra apetraka aloha dia aleo ny vahoaka hisafidy. Rehefa tonga misafidy ny vahoaka anjarany ny filohan'ny repoblika. Ohatra ny tany Rwanda zao dia nametraka izy ohatra hoe ministra amin'ny fampihavanam-pirenena ohatra zany efa misy rafitra be dehibe eto amintsika fa tsy hany ngamba ny resaka atsika ato hiaviana fa ny anaty tsotra fotsiny hoe tsy mila korotana ny firenena ary tsy mendrika ho an'ny firenena izao endrika aseho manoloana an'izao tontolo zao fa manana ny hevitra fa misy fotoana ny zava-drehetra ary tsy maintsy ataoko izay ampizotra indrindra ny verena ny fifampitokisana amin'ny mpitondra amin'ny vahoaka sy eo amin'ny lafin'ny mpisehatra ara-politika. Fehany rehefa lany filohan'ny repoblika haiko ny mamerina ny fifandraisana sy mamerina ny fitoniana mametraka amin'ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Manoloana ny fidinana an-dalambe izay noresan'ny candidat Andry Rajoelina hoe efa filoham-pirenena teo aloha dia mitarika vahoaka amin'ny tsy ara-dalàna amin'ny fidinana an-dalambe. Disoin'ny candidat sy teny Randrianasolona ny haiko tanteraka izany fomba fijery fanafenana ny natao zany. Nampatsahivina ny Andry Rajoelina fa anisan'ny nidina teny an-dalambe izy tamin'ny 2018 nanonga mpanjakana nanongana ny gouvernemanta izay nijoro teo tamin'ny fitondrany Rajaonarmampianina. Tadidiko tsara tamin'ny 2018 variana moa mahita ny candidat numéro 3 miteny hoe tsy mandeha eny an-dalambe imbetraka ianao Andriamato candidat no fanidina teny an-dalambe tamin'ny 2018 ianao hitako teo amin'ny 13 mai ianao nanohatra ny président hery 2009 ianao nandeha teny an-dalambe teny ka dia aoka ny marina kosa no mba ho tenentsika rehefa nisy zavatra nitakinao dia nandeha teny an-dalambe ianao nalalaka tsara. Isika eto vahoaka malagasy mihaino antsika ka zavatra nataonao tompoko dia mba azafeny. Tsy ekeny sy teny Randrianasolona ny haiko ny fomba fijeriny Andry Rajoelina mitanila hoe rehefa ny hafa midina an-dalambe dia ohatra ny vorondolo fa rehefa izy tenany kosa midina an-dalambe mitarika vahoaka dia ohatra ny railovy. Tsy azo ekena zany fomba fijery zany. Ianao mbola tsy niova mihitsy ny ianao io. Zavatra teneninao teo hoe niangatahany ireo candidat ireo resaka tetezami tetretreta fandravana gouvernement tsy ekenao zany ohatra ka ianao nanovanao gouvernement tamin'ny 2018 tsy nanova nga ianao andraso aloha aleo mandeha na tsy manahy inona tsy hampitovy an'izany rehefa ny olona hafa zany manao azy dia vorondolo fa rehefa ianao manao azy dia railovy. Ny fakta Andriamato filoha dia zay nametraka ihany koa sy teny Randrianasolona ny haiko fa modely i Rajaonarmampianina filoha teo aloha nanaja ny demokrasia izy satria nanaiky ny aran-dinika tamin'ny vondrona politika maro samihafa tamin'ny latabatra boribory. Tsy vahaolana ny fidaroana bomba ny vahoaka mandeha am-pilaminana. Tsy vahaolana ny famonoana fandatsahan-drano vahoaka ankehitriny izay maneho hevitra iny an-dalambe. Nilaza mahitsy moa candidat sy teny Randrianasolona ny haiko fa i Andry Rajoelina no tompona andraikitra voalohany amin'ireny fampisehoana herim-pamoretana sy fidarovana bomba ny vahoaka izay mandeha am-pilaminana maneho hevitra ara-demokrasia. Fa tsy hoe daroanao bomba ny olona alainao le ororona daholo ny olona rehetra fa ianao no matandraka indrindra eto amin'ity firenena ity miala tsiny miala fondro miala salofito fa ianao mety hiteny ianao hoe tsy filoham-pirenena intsony aho miala tsiny Andriamato Anjidriana Rajoelina fa ianao ihany no mibaiko an'io ary eritreritrinao io zavatra io fa tsy misy resaka hoe aza mandainga eto anatrehan'ny inona moa ty malagasy isika fa apetrao tsara le izy hoe aoka kosa mba hipetraka zay zavatra zay sotra to. Ho an'ny sy teny Randrianasolona ny haiko kosa dia mametraka fa ny vahaolana dia tsy misy afa-tsy ny latabatra boribory mifampiresaka midinidinika inona no atao mba mahana ny olana. Ny zavatra hitany ankehitriny dia zao betsaka ny mpanao politika matahotra latabatra boribory nefa ny vahaolana amin'izany
famerenana amin'ny laoniny indray ny fifandraisana sy ny fampitokisana eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsy misy afa-tsy ny dinika eo amin'ny latabatra boribory. Za dia raha ny tena faniriko dia miaraka amin'ireo raika ambin'ny folo reo mangataka ny latabatra boribory, nangataka ny ray aman-dreny ara-paharehetra, nangataka ny communauté internationale, nangataka filohan'ny assemblée nationale, nangataka koa ny filohan'ny sénat teo aloha, nangataka daholo ny olo rehetra. Fa iza moa tsy manaiky eo, tsy manaiky eto ane dia numéro 3 ihany tsy manaiky. Fa zaho za sy tena redany solinaiko, zaho dia fifarinapakevitra tsy amela rehefa io tapakevitra hoe misy élection dia manao élection. Tonga dia nahitsy ny valintenin'ny candidat Andrinirina Rajoelina. Tsy manaiky ny fisiny dinika iarana amin'ny latabatra boribory zany izy, raha mbola ikasa anova HCC, anova ny CENI ary anongana ny gouvernemanta izay mijoro ankehitriny. Aleo ny vahoaka neoneviny amin'ny alalan'ny fifidianana, isafidy ny olona izay tiany ho filoham-pirenena amin'ny 5 taona manaraka. Androany kosa oketsy idinika eo ambony latabatra boribory, inona ny zavatra angatahana zareo, raha vao ny CENI, raha vao ny HCC, andolo teteza mita efa hitapirenena ne zany ve tombotsoana candidat olo vitsy ve no atao au détriment na eo anatrehan'ny favoazan'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy ekeko zany. Za raha hoe andao hidinika tsika hijery ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy, mety mbola mieritreritra ihany aho, fa hoe andao tsika aloha hidinika fa raha vao ny CENI, raha vao ny HCC dia ndao hiary tatana, zay vao alefa ny fifidianana. Tsy manaiky an'izany aho, fa aleo ny vahoaka ny safidy ary ny fifidianana tsy maintsy manaiky. Ho an'ny candidat larana faraika amby folo Senison Daniel kosa, ny vahaolana amin'ny crise politique dia tsy misy afa-tsy ny politika ihany. Rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy, dingana roa no arahana. Voalohany, fampiakaran'ny farim-piainan'ny malagasy, aorian'izay dia mametraka ampitoniana ny vahaolana amin'ny crise politique. Za raha mamaly direct amin'izay ny fanontaniana peraka hoe ahoana no atao mba hiverenan'ny fifandraisana, dia izay aloha zany ndao aloha-trena ny ady amin'ny fifantanany laliny ity. Za dia mampanantena barazanina rehefa izano lany filohan'ny repoblika dia hijery an'izay tsika ao anatin'ny kilona la politika, hijerentsika miadana zany amin'ny saina tony anaovantsika zaika be mihitsy isaky ny tsy ny politika rery fa itiry olona ny vahoaka malagasy ity, ny olona ny mpianatra, ny olona ny mpampianatra, ny olona ny mpitsabo, ny olona ny rehetrarehetra feno olana daholo nety Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy izany tantara zany fa enitsika isan'andro zany fiolatsavoka. Eto ampamaranana dia zao, hita miharihary fa manana politika, manana fomba fijery samihafa ireo candidat telo izay niatrika iny adihevitra ny candidat filohan'ny repoblika iny. Raha tokony izy moa, tokony izy 12 rahalahy no niatrika niny adihevitra ny candidat filohan'ny repoblika iny. Fa noho ny aiain'ireo candidat izay maro anisa ny isiny fifidianana maloto feno osika, dia aleon'izy ireo mitolona mitaky ny fifidianana madio sy mangarahara mba azahoany Madagasikara ny filoha voafidim-bahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana madio fa tsy feno osika. Eto kosa dia mazava ny tanjon'izy ireo ny isiny latabatra boribory araka izay voalazany siteny Randrena Soloniako teo iny. Eo anatrehan'izany anefa mahalasa dinika ihany, mahalasa eritreritra ihany ny candidat ho filoham-pirenena, tsy manaiky ny fifampidiniana sy ny fifanankalozan-kevitra amin'ny latabatra boribory mba hamahana ny olana crise politique. Fanontaniana ety amin'ny farany dia zao, mendrika ho filoham-pirenena ve ny candidat tsy manaiky ny fifampidiniana eo amin'ny latabatra boribory hitadiavam-bahaolana amin'ny crise politique? Ataoko angamba fa anjarany tsirairay mandinika sy mamakafaka izany. Zay sy zay ny vidéo tsika androany, aza dino misabone sy manisy jaman'ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.